Anio no ankalazantsika amin'ny fomba ofisialy eto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana izay miompana amin'ny lohahevitra hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe na couverture santé universelle ho an'ny olona rehetra na aiza ary na oviana na oviana. Tanjona tena goavana tokoa ny fametrahana ny tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe kanefa eo ambanin'ny fitarihan'ny ministera fahasalamam-bahoaka izay mandray ho zava-dehibe ny famatsiana ireo tolotra ara-pahasalamana fototra ho an'ny firenena dia azontsika mamisavisa fa eto Madagasikara dia hisitraka ny CSU ny ankamaroany malagasy amin'ny taona 2024 araka ny tanjony ny fampandrosoana maharitra. Ho fanampin'izany dia manome toky ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fitantanana na ny gouvernance ary dia matoky koa izahay fa ho vitanareo ny hamaritra fomba famatsim-bola maharitra ho an'ireo sokajy olona izay tena sahirana.